Ho an'ny HPI masaka manokana dia aty Faradrano misy azy aloha zany. Siblena manokana reo ankizy avy aty reo zanaky ny Tatsaha indrindra noho izany manana vahana kokoa ny ao amin'ny agronomia amin'ny fananana ny université. Ny antony efa manana mpiara-miasa maro izay miara-misalama fanatontosana zany fampianarana zany. Raha tsy teny afa-tsy ny fanaovana ny resaka pratika izay manana fiara-miasa amin'ny SAF FJKM any Ambanitsiry zay ary mampiofana ny ankizy ao aoriana fahazahoana ny teoria dia manao pratika any an-toerana tsy hoe alefa ny fotsiny koa ny ankizy ao anatin'izay fa ny teknisiany ko anomady dia miara-miasa akaiky amin'ny any fanatontosana izay ny resaka élevage indray ihany koa dia mbola miasa amin'ireo sehatra maro miara-miasa aminay eo reo docteur vétérinaire izay tena efa matihanina tokoa mampiofana ny ankizy ary midina ny fotony amin'ny abattoir mihitsy ny ankizy manao ny inspection de viande ohatra midina manao ny vaccin omby amin'ny fotoana fanatanterahana an'izany dia fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-mombona antoka aminay avokoa no ahafahanay manatanteraka an'izany tanjona ny amatihanina ny mpianatra mivoaka avy ao avy ato aminay ny antony ny ankamaroan'ny université dia mianatra ny ankizy fa ny amin'ny resaka fampiarana dia tena sahirana ny mpianatra aoriana fahavitan'ny fianarana fa ho anay manokana ny ankizy mivoaka ato aminay dia efa afaka misehatra asa avy hatrany ary indrindra ny hoe tena amorona asa ao aorian'ny fahavitan'ny fianarana no tena tanjona amin'izany fampianarana agronomie zany ato amin'ny HPI masaka eo ihany koa moa ny communication sy ny paramède izay misy ny stage tsy maintsy atao mianatra ray volana stage ray volana mbola fampiarana ny aty ampianarana hoe mba tsy ho vahiny amin'izay fandraisana asa zay.